tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lolona Raharilala. Ovy alomin'ny Louise Ravelsoa, Fifi Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rina sy Christophe Rabearmanana. Mandray feo, mamiaro vony, mandrindra raha teknika, aro, manatontosa, Nanja Razafindrakoto. Andro fahaenina. Ary ndreky Restel atao matavy be foana na misotro isan'andro aza. Ka efa manana endurance rehetra, efa ela netezana. Zangeky tao ka efa saika nahiditry ny olona hôpitaly. Liza. Andro fahaenina. Dadanay sy neninayko. Nandoha be afa be loatra angamba ny lany. Neninay moa tena saika nandrisika hoe entina any amin'ny hôpitaly fa dadanay nafantatra hoe tsy dia hampaninina ny fandoavako. Ary sao dia fatany kosa ny nataondry. Ngambo. Dia tsy mibedy very zareo rehefa nahazo aindry. Tsy nisy mibedy. Fa neny foana nitsapako hoe tao malahelohelo matetika. Tsy maintsy mbola ho avy aloha ny fotoana ibedesandry zareo ahy e. Izy ireo dia tsy mba zatra an'ilay hoe tsy maintsy mamaly eo fa zatra ny hoe mandinika aloha. Dia atao fotoana hoe mbola tsy fatany dia manararota aloha e. Rehefa vaky ny resaka dia mety ho gadrainy zareo ao an-trano amin'izay indry. Tsy hanagadra izany zareo satria fantany fa tsy asakana izany e. Izany mihitsy aloha e. Mampalahelo ihany aloha ry zareo fa tsy mba mandidy ny fanapahan-kevitra fa mampafantatra ny mety ho voka-dratsy tsy mety atao dia mampatsiahy aty aoriana. Aza misaina betsaka ny zangy fa zangy efa fantatra fa tsy maintsy iainany. Rehefa antitra ve vao mba hiala voly. Eo vokatry ny adalàna aloha efa fantatra fa dia kiry-biby tsika tony. Rehefa tonga moa ny olana dia 8 eo ihany ny vahaolana e. Ary inandray ty ataondry? Ifoka sigarako. Ndriko nga ifoka? Kosa aloha e. Nitaoka azy efa manahirana ny elana aminy rehefa vonona ko ndeha ampiana n'iny indray. Ampiana indray ny gadra? Rehefa te hiala kina androany dia androany aza dia afaka. Fa leo ety any ifoka fa mandrivotra be atsy andavarangana atsy dia tsy misy fiany fa lasa ny rivotra fotsiny. Ka so anaraka ny fofony dia ho mafy indray ny anjohan'ny dadanay sy neninay dadanareo sy neninareo koa izany ray nitetaka tsy. Asa tondry an'izany kosa ry zareo e. Efa ndeha koa nge dia afaka mifokindry avy eo e. Zange tsy nandroaka e. Raha ny mampatanjaka ohatra ny mahazatra izany no rosiko andry. Sa mbola tsy sa? Ny anarandry ty tokony atao hoe raha fakapanahy mihitsy ka. Ataovy kely fotsiny. Nefa raha nafina ny fofotoaka ao an'efitra azy zao dia sy hoe very neny ho marary indray. Tsy afina hoenina indray. Ndreto ny volan'ny indramiko tamin'iny fa misaotra. Tena tsy nanana mihitsy tamin'iny dia essence ho an'ny moto ako aza fa nandeha bus. Ko raha izaho kosa aloha no nisafidy dia aleoko ianao mandeha bus toy izay mitondra moto e. Nareo menadama mihitsy no mampitaintaina amin'itony moto tony. Tsy mba hitanareo ve reny matin'ny loza avy amin'ny moto be dia be reny e. Roneny koa izany dia tsy mba tia fandrosoana mihitsy. Embouteillage lava reny ity koa ve tsy ho amin'ny firy alina vao tonga aty an-trano. Kondry aza amin'ny firy alina ihany vao tonga aty. Tsy mitovy amin'ny tavela tany anaty embouteillage ihany. Ka izay ny tombotsoan'ilay manana moto fa mba afaka miala voly vao mody. Izay indray ilay resaka miala voly. So dia tokony hoe efa taona koa azy nareo dia nalefa rery ny ala voly nitondra moto rery teny amin'ny arabe fa tsy bisikileta kely reny ny lalovana teo an-tokontany tany ambanivohitra. Fa ndreto aloha misy sakafo nentiko aneny fa tonga dia adindray ve. Tia antony moa neny e. Dada inoko fa tsy hinana an'ireny. Fa ohatran'ny lasa tsy dia miresaka amiko izany ho dada e. Fa nahoana? Asanao? Tsy efa fantatra ve ny antony? Mety manelingelina amin'ny fialam-boliny kosa angamba firesahana aminareo. Ry dada koa raha angaha dia mora ento-po. Ny adalàna mandalo ihany fa ny mahampianaka nge mandramaty e.
fa ty koa misy zavatra ho aniny eny. Mety ho tiany eny angamba ty kiraro ty zao ao. Ie, ivaiva mahafinaritra. Tiany eny? Tiako fa hoana indray. Ho betiny dada ve hoe nividy kiraro indray? Teneny hoe za no mividy an'iny. Taiza koa dadanareo mbola hitandriny be dia rehefa nisy zavatra tiako vidiana fa toa be vola ho andry ity indraindray nefa misy fotoana koa tsy manana mihitsy. Ka mampitombo vola dia indraindray rehefa tsy mety ny atao dia tsy mitombo ny vola fa mihena indray aza. Inona izany fampitomboam-bola izany? So dia mba miasa alina. Amin'ny alina dia rehefa amin'ny atoandro amin'ny andro tsy fiasana ihany koa. Dia aza mifandrafandra toy io neny fa ny volako dia ny saina no miasa. Miloko izany? Le fiteninareo hoe miloka koa dia fa ratsy ery fa mampitombo vola toy ny fitadiavam-bola rehetra ihany. Tsy haiko mihitsy nareo mianadary eto. Ny fanaovantsika efa mianaka dom dia nasiana vola kely sy ny loto rehefa fivorim-pianakaviana ve no nahazadratsy anareo sanatria? Tsy fahazaran-dratsy izany fa mampanankarena ary neny reny tombony ireny no natambatra dia nahazoko moto. Tena miaika. Tena tesitra neny. Ary adinina sa fa na ininona janona ny kiraro nomeko azy. Fa inona mampiady lavanareo sy felanao ry mahatojo aliny ve tsy efa aritra mandra maraina mihitsy? Ka tsy mody ny olona imenomenonana. Mba mody indray mbola gidradra be ihany. Ka mety ho tsy fahazakan'ny tokany lafa jereo ty ela to mbola makafoka be kosako. Tena be kosa aloha izay lanomaly izay tena mahatsiaro nao na zany ka. Tsy mba misy zavatra azo hohanina nga ato amin'ny reto. Tsy misy afa-tsy persila fitsako fonato Zany ko hoe dia mba sakafo mba omeo any amin'ny riano aloha hividianako lasopy. Za zao tena tsy manana mihitsy. Banky tena banky aho omaly dia izany napody aloha asy na enoko ny gidradra nareo nanomboka tamin'ny enina iny. Za koa aza mba noana fa tsy ny sakafo omaly alinako. Fa nahoana koa ny tsy ny sakafo? Anga tsy manako hanina koa dada sy neny. Taiza koa ela mbola nahita ny dada sy neny hoe tsy manako hanina izany. Fa izany tsy nivoaka tato dia restory. Nefa isaky ny taitra dia maheno ny tabatabanaareo any ambadika any. Dia tsy mba natsony eny ve ndry? Iny nga mba manaiky an'izany tsy mihinan-kanina izany. Ano heveriny fa mamy indray matoa tsy nivoaka tato dia navelany. Dia tsy miasa saina ve ny eny so hoe maninona ato ndry? Ka tsy haiko hoe neny koa nge amin'izao ohatra ny hafahafa izany Hafahafa ahoana? Tsy haiko hoe miavonavona sa hoe efa lehibe dia avelany andeha amin'izay tiako sy hizaka amin'ny vokany eny. Dia mbola misy sakafo indry izany ao? Dana mba halay voaniko fa tena nonangia Ka maninona raha jereny lahany tena tsy te ho hita ny dada sy neny any so bedy any. Bedy nisy ireo ahoana? Fa oviana koa dada sy neny no sarotra kanina tamin'lahy. Ka tsy te ho hitany amin'izao makafoka be izao sady ny fihevitro felana so dia hoe efa lasa so hifanena aminy ao. Dia tsy hitako izany izay atao any lako. Fa felana koa ve dia ninona vao marainao? Makitato-bolana. Sady nahafelaka azy koa nge alina dia hitako misy varotra voaramena ny takolany. Efa mikasitanana koa. Ka izy maivava beko. Fa inona nefa ny tena olanareo Fiendrambelona koa nge Estelle. Izy indray nidedaka amin'ny tantara amin'ny felana hoe miaraka izay dia ny tantarainy daholo ny nataona iny. Hatramin'ny hoe azy ny moto iny. Ndre fiako ianao ve ka tena misy an'izany no heveriko fa nanany ihany fotsiny Estelle ny resaka tamiko. Ary na koa tia mampiketrona be ihany lahy. Tena maharary lohako Maxit, super app, lay appli akamabe amin'ny smartphone. Hitako daholo momba ny Orange sy Orange Money rehetra. Ao anaty Maxit izany no mividy fan, mividy tolotro, mandefa vola, mandefa facture sy ny maro hafa. Amin'ny fotoana rehetra dia Maxit foana ny anahy. Manaovatra anahy, téléchargeo amin'ny Play Store sy App Store ny Maxit super app. Mahazo cadeau 1 giga rehefa manao téléchargement voalohany. Orange, eo alilanao.
ho anao olotsotra, fikambanana, orinasa, mpandarà, fiangonana sy ny sisa, misokatra ho anao ny sampana dokam-barotra eto amin'ny ASM radio telo amby zato teboka efatra, canal plus 336. Antsoer ny laharana 034 49 676 11 034 49 676 12 na manatona mivantana ety amin'ny foibe toerany ASM radio lo A33 faravohitra ambony Foibe Frenzy. Efitrareo ato e? Tao taitra be indrina hita. Ary ndry ihany koa moa ny teny hoe ato an'efitra ka inona ny mahataitra? No everiko fa tsy tatony eny. Dia hidirana ny tranon'olona rehefa tsy ao ny tompotrano. Toetra nampianarina anao hatramin'ny fahakely fa izany. Sa fialam-boly hafa indray? Izay indray neny sy ny fanotarany zavatra. Tsy tiany eny mihitsy izany resaka fialam-boly izany e? Nahoana moa ny tsy tiako? Ilaina miala voly rehefa reraka, saingy izay fialam-boly mahasoa atao. Mampiasa vatana rehefa avy niasa saina, ary mampiasa saina ny fialam-boly tokony atao rehefa avy niasa vatana. Ka efa izany foana nge no ataonay e? Tsapako mihitsy fa mahay mitaiza vatana saina nareo ka manala ny harerahan'ny sainareo ny alikola sady manolo rano very eo amin'ny vatanareo. Dia rehefa mamy koa dia miriorio amin'ny moto. Sangamba hoe etady izay fasana kaikikaiky koa morany devinana anareo. Angano maty mahay mitondra amin'ny fatiny any am-pasana. Aiza akory neny a? Eny e, tsy izany mihitsy ny tianareo, ary tsy ho takatra mihitsy izay eo an-tsainareo sy ny antony fihetsikareo rehetra satria izay efa nilozan'ny toetrandro moa sady tsy te ho any amin'ny fandrosoana. Eny kosa rangama hery fiteny foana. Ka ahoana ary ny tokony ho fiteniko e? Ahoana ny tokony ho fananarana iray aman-dreny? Mba homeo application misy fomba fiteny sy fananarana mampandrimpandrimanana retina izay. Eny koa rangama nampitrotraka nefa ny problema mazony olona rehefa manahirana. Ay, misy olana. Inona aloha izany ny saika hidirandry? Efa tafiditra tsokosoko tato? Saika angala-bola indray? Neny? Fantatro mihitsy findriny naka ny volako tato dia mbola saika hanampy angamba. Fa dia nahoana loatra ny tonga amin'izany e? Nahoana? Ka tsy nieritreritra ny angalatra ngia fa saika hoe indramiko ireny dia averiko moramora e. Dia saika hanatitra ny solony izany ry? Aizary? Mbola tsy misy. Efa mangalatra izany. Tadidio fa tsy velan'ny satana solo mangingina n'iny izany ry fa tsy maintsy ho voasarika any amin'ny eloka bebe kokoa. Tsy ataoko tsony manaraka ary neny fa mba hampandramo aloha mba ahafahako mamerina n'iny a. Dia izany ho anome vola ilokandry? Tsy manana sady raha manana za tsy afaka nome an'izany. Ifonana rery neny fa tsy omen'olona nge motoako raha tsy voalohako ny vola tokony aloha aminy nefa dia vola kely tsy ampahafiri ny vidin'iny akory e. Ka tsy manam-bola amin'izany aho ah. Raha voavaza olako izao ry neny dia tena tsy lokaloka izany tsony ah. Amenna, ny mahazo amin'ny mahatoto aho sy tia mbola manahirana. Sofa teo ifaliana tamin'iny ny etom-bony fahavoazan'ny mahatoto iny fa raha tsisy nahita angamba dia asa. Fa nahoana moa ny hoe tsy nisy nahita raha tsy tao amin'ny faliana izy? Fa ka felana tsy tao? Ka vao nivoaka ny tranony izy dia lasa koa felanako. Taty oriana vao naheno fa niady be ho ny zareo tamin'ny alina. Dia manome tsiny amin'ny felana indray izany ianao hoe adindry zareo no nahavoany matotso. Efa izany mihitsy fa rehefa nieritreritra dia tsy toy izany indray e. So ianao fa nieritreritra? Ko mahahetilika ny nahazo ilay olona dia lazaina fa nalahelo loatra noho ny adiny mpivady. Tsy hitanao marina izany fijaliana mpivady mpisotro toka. Isaorana an'Andriamanitra mihitsy aloha tsy mba ratsy vitana toy ireny vady mpisotro toka ireny.
Lasa mpisotro toka moa reto zanako na dia tsy nampianatra tsy azo tonga amin'izany aza dia manontany tena foana hoe nahoana ny tonga amin'izao reto zanako. dia ho zaka ny sainao koa ve raha ianao no nampianatra atsy? Ny olona toy izany angeka hitondra faisana ny faraparan'ny androny. Fa dalany tena tokoa moa izy menadareto ka tafindambe. Izao vao tena tsapa fa tsy ny tena rery no mitaiza zanaka nateraka fa ny manodidina, ny namana, ny fiarahamonina dia mitaiza avokoa. Fa ny voana fafy tamin'ny fahazazan'izy ireo kosa aloha dia inoko fa mbola hitsimoka indray andro any. Zaho koa mino an'izany satria tsapako amin'ny fomba fihetsika ifaliana fa tsy afa-po amin'izay tiany ho azo amin'izao adalana izao izy. Ka raha te ezaka hiala moa fa tsy afa-po izy dia isaoran'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka hoe mbola tsy afa-po ka te hiditra lalindalina koa vao maika losa. Dia mivavaka moa sisa anao tao fa ry zareo nga azo tery. Andraka io izany fomba fiteninao. Nivavaka foana nefa lohalarina nanomboka tamin'izy ireo vao nitsaika tao ankipoko hoe vavaka sisa ahoana. Ka fomba fiteny fotsiny ange izany ezaka nampy azy ireo koa sika. Tsy maintsy miezaka amin'izay mety ho vidy nefa kosa mba samy mijinjaina fafy nefa tsika kosa no te hampijaly tena rehefa nitentsina azo e. Felana ny tena mampalahelo ahy. Soa ihany izy fa zazavavy many an-tsaina ary mihevitra antsika ho tena ray aman-dreniny. Nareo samy vehivavy moa no tena mahay mifampiresaka dia aza veliferitra be loatra fa ny zanany no hijaly eo raha misy fahavoazany e. Ka izy mihitsy aza no miteny hoe hiezaka hitandrana amin'ny fahasalamako fa raha ho sitrany amin'ny adalany ve mahatoja ny renany zandray no farofy. Tokony mba ho afaka hifaly amin'izay fotoan'izay hoy izy. Endry loatra ilay zanako io le. Mila mitandrina izy amin'ny efa mitoeja azy io indray. Ay, efa ato daholo nareo menada. Manao any dada. Dada, salama. Salama tsara. Ary hitako amin'izao fa samy salama tsara nareo menada. Fantatrareo ngamba ilay salama tiako lazaina. Afaka miresaka tsara izany tsika. Ary aiza reninareo? Ao an-dakozia ao izy. Ary tsy nakatinga felana sa mbola reradreraka? Efa nidiny ianao ranary. Efa afaka manomboka ny resaka izany tsika. Dada, dada sy ny enao antsy. Miala tsiny alohan'ny ilazanareo an'izay nampiantsoana anay. Mba afaka miresaka aminareo ve a? Tsy avela aloha dadanareo ny idiny. Tsy voatery mamaly izay resaka ataonay nge nareo fa tianay raha mba hiaino e. Tsy haiko izay ambaranareo na fananarana na fandatsahana na fampitahorana koa fa mangataka aminareo ary miangavy aloha mba hiteny. Saika za mantsy no nangataka fionana taminareo fa mbola tsy sa. Eny ary. Misaotra ary dada. Manaraka izany ny voalohan-teniko dia misaotra anareo mivady. Tsy nitsahatra nananatra ahy ianareo no nanomboka ary nanohy ny borika. Toy izao. Misaotra anareo koa noho ny fahazazanay sy ny fiatombohan'ny fahatanoranay fa nitaizanay olom-baniny ianareo. Nomenareo an'izay rehetra ny ilainay zahay hatramin'ny fialam-boly aza dia nahazo an'izay sahaza zahay. Izay sahaza hoe? Fialam-boly sahaza tokoa satria izay mahasoa. Dia inona ny tenenanao matetika hoe tsy ampy fialam-boly nareo? Ny fialam-boly tsy mahasoa no nitadiavinay ay ka lozany naterany. Eny e, mino ange izay. Efa azo lazaina hoe nahafaty ny tsipakomba satria zanako fo 4 volana kibo no maty no novokatry ny tsy fahazakan'ny felana ny adalako. Dia felana koa ny fanina noho ny tsipakomba satria mafy izany namoy zanaka izany na dia voanitsaika aza ary saika nanaraka hatramin'ny ain-dehibe mihitsy aza moa. Tia losotro ny rano e. Misaotra ny eny a.
tokony za daholo no nizaka ny vokatra ny tsibakomba lafa tsy nivaty aman-janako. Ay moa efa maty fahavelona ihany fa ny fianarana tsy nitohy izana. Asana mbola avelandry zareo anoho ihany. Ny tena lasa nahino ny fahazarany ratsy amin'ny toka sy ny sigara ary nanitsakitsabady mihitsy. Dia hoana izany? Ampio ary dada fa teo ho afaka. Efa ihany izay fa aleo aloha tsika hiresaka amin'ny ramatoa kely ifaliana e. Mihainao ny dada sy neny mantsy e. Ay, eno tsara ary. Nanaona aloha momba an'ilay moto, avotra ihany. Voalohako ihany ny volan'ilay olona nitazona azy fa namidiko indray avy teo na dia mora vidy aza. Efa naveriko tany amin'iny ihany koa ilay volan'ny ndramiko tsy ankera. Ay moa nisy an'izany. Ilay efa nilazaiko anao iny hoe saika mbola haka izy fa tratrako dia tsy mahasotsony e. Ho toizantsika indray aran-dresaka e. Nahoana moa namidy indray ilay moto efa mba avotra? Ka efa nidy violon indray andro sy indray alina satria nandona olona tamin'ny moto. Ilay olona voadona aloha tsy dia naninona ka tsy nitory fa za mamony na voahidy ahy. Tonga teo mantsy ny polisy. Loza mihitsy izany. Dia ahoana fanapa-kevitra ao? Efa manaraka désintoxication externe elana amin'ny toka. Sigara indray moa tsy mba nahasarika ary ny filokana moa dia tena tsy teherika intsony fa felam-bolo maloto ary mety hanaovana vakansa any amponja aza angamba. Mazava izany fa hiverenao kely momba amin'ny matojo e. Nanao ahoana moa izany ny momba anareo sy Estelle? Efa hafa nandoro ny lambako endry dada. Ary ny sisa tavela tamin'ilay lamba may efa nalevoko impito mandifotr'olona. Misy fanontaniana kely aloha. Dia sa nitoroka ny adalanareo tany amin'ny felana ihany ve Estelle? Izany mantsy ny lazainy tamiko. Ie, ny ampisaraka anay ny tanjony satria norahoana notoriana. Efa dia felana mihitsy ny nanao fifanarahana taon'ireny ny amin'ny amerenana ny vola vidin'ilay moto fitondrako iny. Izy mantsy no mividy an'iny. Mazava izay ny resaka dia inona tsy moa no lazainay e. Nareo ihany nefa samy natsapa ny lalan-diso ny diavinareo ka samy niezaka ny ovalalana. Misaotra an'Andriamanitra efa nivaly ny tolona mpavaka nataonay andro manalina. Ifonanay kosa aloha ny fihetsika fa no hiverinareo tsy azo ivalozana angamba izay ka lasa tsy nalala kory izay hoe nihity tany amin'ny violon ifaliana ary efa saika tany am-pontsy mahatojo. Tapotra izany no nofo ratsy. Misaotra kory dada sy ny enina nampy amin'ny fialana foana. Izy ny tokony hisoranao betsaka fa tsy nanarainao tamin'ny adalanao na dia tao anatin'ny sarotra loatra aza. Dia ahoana momba n'ilay programa tena niantsoana ny reto ankizy reto e? Fa misy inona indray? Eno ah? Hiala voly kely mandritry ny andro vitsivitsy any amoron-dranomasina sika mianakavy kely e. Fa nga efa fantatrareo meloa fa iova izay? Tena tsy nanapoana izany izay a. Fa saika mepetra fotsiny hoe tsy misy mahazo manao adalana aloha mandritra ny andro vitsivitsy iarahana dia sady anararoatra ananatra ihany koa. Dia ataovy lisitra izay rehetra ilaina sy izay tokony atao any sao isy hiteny iray hoe za tsy amin'ny fialam-boly. Natolotry ny Orange. Tsy ampy fialam-boly. Tantara mitohy nosoratany Lolona Raharilala. Novelomin'ny Louise Ravelso, Fifi, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma Aminirina sy Christophe Rabearmanana. Nandray feo, Mamiarvony, Nandrindra raha teknika, Aro, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.